Ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa amin'ny maha departemanta misahana fikarohana azy dia tsy mitsahatra mitady ny fomba rehetra mba hanasongadinana ny voka-pikarohana malagasy. Raha heninao sy nanaraka ny hainao aman-jery itsika dia misy ilay fifaninanana iraisam-pirenena antsoina hoe mathèse 180 secondes, fifaninanana eo anivon'ny mpikaroka izay manomana doktorat ao anatin'ireo firenena mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay. Iompana amin'io ny fanadihaditsika ao anatin'ny fandarana indroa taona ho an'io aloha dia ho fantaritsika hoe inona moa ty MT 180 ity, ary ny lafiny faharoa dia ho fantaritsika ihany koa hoe inona ilay voka-pikarohana naseho tany ho an'ny mpikaroka malagasy. Indroa taona nanarahantsika ireo rehetra ireo. Miarahaba atsika mpijery televiziona malagasy anasananao ny fandarana. Ilay fifaninanana mathèse en 180 secondes ity dia ny initié nanomboka tamin'ny 2012 izy io tany à Québec dia ny enseignement supérieur francophone nanomny initié azy. Dia tao anatin'izay zany antsika teto Madagasikara dia nandray anjara foana ny ireo doctorantsika zany hoe ao anatin'ny sehatra fikarohana tanteraka moa zany no misolo-tenantsika ao anatin'izay. Dia mahafaninanana azy moa zany dia zay no maha 180 secondes azy fitinina ao anatin'ny 180 secondes zany izay fikarohana vita hatramin'izay, ary io eo anatrihan'ireo olon-drehetra izay lazaina hoe public profane zany izay tsy ao anatin'ny sehatra fikarohana sy ao anatin'ny sehatra fikarohana moa fa mazava le izy voaray le izy ary tena fikarohana marina, voka-pikarohana marina no aseho an'io. Dia mazava ho azy aloha zany ireo doctorant izay misoratra anarana eo anivon'ny université enina manerana Madagasikara, afaka mandray anjara daholo ny première année, deuxième année, troisième année de thèse. Lafiny inona no afaka aseho? Lafiny rehetra rehefa mahakasika fikarohana rehetra zany amin'ny école doctorale rehetra misy eto Madagasikara dia afaka aseho daholo. Nanomboka nandray anjara zany tsika dia tamin'ny taona 2024 zany hoe amin'ity taona ity dia andiany fadiny no atrehantsika satria misy ny Covid-19 moa tamin'ny taona 2024 dia tsy nisy zany fandraisana ny taona zay 2024 zay zany tsika nanomboka. Dia ny taona 2024 no nahazo ny loka international tsika deuxième prix international zany tsika zay tany Dakar. Ny taona 2024 isika no nahazo ny troisième prix tany Montréal. Ny tamin'ny taona 2024 dia niompana bebe kokoa tamin'ny resaka plante médicinale. Ary ny taona 2024 dia niompana tamin'ny sociologie. Ny fifaninanana MT 180 dia efa nambara teo fa efa nisy tany aloha. Ny nahazo antsika loka voalohany dia tamin'ny taona 2019 talohan'io efa nandray anjara tsika fa tamin'io zany vao nahazo loka. Ny tiako anontaniana voalohany, ahoana ny nahafantaranao an'ilay faninanana dia ahoana ny nahatonga anao hoe handray anjara? Nahafantarako ny faninanana mpiara-miasa tao am-piasana zany no nanosika. Lehibe anay tao am-piasana ny teny hoe mandray anjara fa vitandry io dia nandeha nanao inscription dia nandray anjara. Dia nandray anjara? Ie. Mba ahoana re zany tamin'izany ve nefa nieritreritra ianao hoe mety ho azoko loka sa ahoana ny tena tany hoe niainganao mihitsy zany? Zany indray moa zany rehefa manao zavatra dia ohatrany hoe tia mametraka défi. Hoe bon atao aloha ty dia miezaka mamezy tsara rehetra dia atao zay mba maximum ahazona ny loka. Fa tsy hoe atao fahoany. Miezaka foana satria ianao za tsy inona zany tamin'izany efa mpampianatra dia ohatrany hoe efa misy image zany aseho amin'ny mpianatra hoe sy aseho amin'ny mpiara-miasa rehetra hoe tokony mahavita zavatra tsara ny eto Madagasikara. Tsika mantsy voahenjika foana zany hoe tsisy résultat, migré foana
fa aseo ray iny a nentina naneo hoe afaka mandeha alavidavitra kokoa ary tsy very fa manana maizy azy ny ina moa ny fikarohana eto Madagasikara. Ary inona tsara moa le lohahevitra? Ny lohahevitra dia za moa zany niasa tamina plante médicinale anankiray izay hita any amin'ny faritra avaratra, Tsontsy ny anarany any. Ny anaran'ny scientifique Cladoghelonium madagascariense. Dia satria za miasa amin'ny pharmacologie ny disciplinako, izany hoe resaka momba ny zava-maniry, ny resaka plante médicinale sy ny sisa. Dia hitako hoe afaka endrika iray io afaka anehoana koa hoe Madagasikara dia manana zavaboary tena miavaka sy afaka hitsaboana mahasitrana fa tsy le voatery eritreretintsika hoe rokandro amidy any amoron-dalana foana fa mety hoe afaka entina lavidavitra kokoa zany iny amoahana voka-pikarohana misehatra iraisam-pirenena. Nanahoana ny fanomananao an'izay? Enzana le izy tamin'ny voaloha sady za tsy inona candidat ny université Mahajanga. Io moa zany naveriko foana satria ny olona ohatry ny gaga hoe za mpampianatra taty Antananarivo nefa Majunga no nandeha satria resaka thèse le izy dia za nefa ny école doctorale tany Mahajanga dia tsy maintsy any amin'izay école doctorale misy anao zany ianao no misoratra anarana. Izay no nahatonga ana hoe candidat ny Mahajanga. Dia ny fanomanana moa zany rehefa miantso ny any hoe mivory na ohatran dia mandeha mihazakazaka mandeha makany Mahajanga indray aloha zany mamonjy ny fionany. Dia nandeha ohatr'izay hatrany hatrany. Somary tena naka fotoana mihitsy izy zany, toko hoe ny herintaona mipreparena an'ilay izy tena mafy satria miezaka foana ianao araka ny nefa nambaratra amin'izay hoe tena miezaka zany amin'ilay mamintona an'ilay tsy mora mamintona an'ilay zavatra natao ao anatin'ny 3 minitra. Ao anatin'ny 3 minitra. Zavatra natao aman-taonany tinona ao anatin'ny 3 minitra. Tsy mihoatra na ray segonda satria vao mihoatra ilay izy dia efa éliminé indray ianao zany. Ho arahantsika ary aloha zany ny fanehoany an'izay voka-pikarohana izay amin'ny teny frantsay fa asiantsika dikany soratra amin'ny teny malagasy eo ambany. Madagascar, cette île réputée pour sa richesse en plantes médicinales. Beaucoup de personnes pensent que l'utilisation des plantes est juste réservée pour ceux qui manquent de moyens, ou pire, que c'est comme une espèce de sorcellerie. Mais de nombreuses études démontrent leur efficacité. Ma thèse, justement, s'intéresse à une plante, le Cladoghelonium madagascariense, une plante endémique de Madagascar qui a été recensée lors d'une enquête dans le nord de l'île. Les villageois l'appellent Tsunt et l'utilisent pour traiter tout ce qui est douleur, fièvre et enflure. Vu ces utilisations traditionnelles, j'ai alors émis l'hypothèse que la plante pourrait avoir une activité anti-inflammatoire. J'ai donc commencé par extraire les différents composés présents dans la plante et tester chaque extrait sur des souris sur lesquelles j'ai préalablement provoqué des inflammations expérimentales. À partir de l'extrait le plus actif, j'ai pu isoler une molécule pure qui s'appelle DBFO et ce sera la star de ma thèse. Dans une première comparaison, j'ai confronté DBFO avec un anti-inflammatoire déjà sur le marché, la phénylbutazone. Il est apparu qu'à dose égale, DBFO est plus efficace. Et parlons justement de ces anti-inflammatoires sur le marché. Savez-vous qu'un des problèmes, c'est qu'il provoque des maux d'estomac, ce qui m'a donc poussé à étudier la toxicité de DBFO. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec DBFO, on va enfin pouvoir dire adieu à cet effet secondaire. Ça fera toujours une facture de moins à payer pour notre estomac. Ceci étant, j'aimerais quand même vous expliquer le mécanisme de fonctionnement de DBFO, comment il agit contre l'inflammation. Lors de la réaction inflammatoire, les globules blancs du sang humain libèrent un facteur appelé TNF-alpha qui, au final, est responsable de l'exagération de l'inflammation. Bon, imaginez que vous avez une petite incendie dans le garage et il y a votre voisin qui appelle tous les gens du quartier pour venir juste s'attrouper autour du feu sans l'éteindre. Le TNF-alpha, lui, il ressemble un peu à ce voisin-là. DBFO va agir en limitant la libération de TNF-alpha. Là, sur la diapo, on voit bien notre héros en bleu
en train de balayer les méchants voisins en t-shirt rouge. Bref, en conclusion, les données empiriques sur l'utilisation traditionnelle de Tsunt sont donc bien fondées et vérifiées scientifiquement. Bien sûr, de la plante au médicament, le chemin est encore lent. En attendant, Tsunt est disponible en décoction ou en timbave, comme on l'appelle dans le pays. C'est ce breuvage qu'on boit dans des petits verres. Ainsi, le toast prend tout son sens. Santé. Nanahoana ny fandraisan'ny olona azy? Beta be ny olona nanantona ary tsy napoziko mihitsy ilay izy a. Nafaly voalohany aloha ny diaspora tany Dakar zany a, tena tonga maro ry zareo nanotrina. Dia na ny tsy malagasy ary tena be dia be ny nanantona hoe tsara, hoe niavaka, sisa tsy napoziko ilay izy fa tena mipaka, hitako hoe mipaka tany amin'ny public. Ary izay nefa ny tena tanjona hoe zavatra sarotra be raha ho teneniko anareo zao ny anaran'ny molécule koa le azo tao anatin'le planty dia be Fredo-5-oléane 3-alphaol. Dia nefa izay a mezahana hoe ahoana zany ny anatsotsorana ny tsoriko hoe dia BFO moa ilay izy. Dia tafita ihany zany le afatra satria iny ny tena anisany itsarana. Iny ny itsarana azy. Manahoana iny fikarohana iny hatraizany mety ho tohiny amin'ny loha hevitra niraisina hono? Nisy aloha taorianany iny ny antso, ary izay no tena anisan'ny nafinaritra satria nanokatra lalana ilay izy. Ohatrany hoe be dia be zany ny olona ny antso avy eo hoe hanohy an'izy, fa zany hoe nijerena moa zany hoe hatraiza koa ilay intérêt-n'ny malagasy ao anatin'ilay izy satria le planty a dia mbola tsy fampiasa, tsy dia faheno, tena anisan'ny zava-baovao zany ilay izy. Dia hatramin'izao a mbola eo andalam-panohizana ny fikarohana ao anatin'ilay zava-maniry izay amin'izao fotoana. Ilay zava-maniry misy eto amintsika, miara-miaina eto amintsika. Misy eto amintsika, miara-miaina eto amintsika ary endémique eto Madagasikara. Za zany a dia manetana foana ny ankizy manomana thèse rehetra na izay vao mivoaka docteur tamin'ity taona ity moa zany mbola afaka mandray anjara angambany. Dia tena hoe ataovy mirosoa amin'ny dingana lalindalina kokoa satria hita foana hoe ino moa hoe azona traikefa foana zany ilay izy na ny ao amin'ny seho atsehatra entinao amin'ny fiainana andavanandro iny satria tsy amin'io fotoana io ihany hoe iseho aorianao dia efa hoe hanao présentation, hanao soutenance ana thèse ohatra, dia efa ohatrany hoe mandeha ho azy ilay izy rehefa nanana an'ilay expérience ianao zany efa tsy menamenatra, efa mahay hoe ahoana migérer ny trac sy ny sisa dia atao fa hitanareo hoe roa zany zay tao anatin'ny 4 éditions teto Madagasikara no nahazotsika tafiditra primé amin'ny 3 premier amin'ny firenena 20, tamin'ny anay zao 20, tamin'ilay farany teo efa 420 angamba izay raha tsy diso efa tsara zany hoe mahazo laharana faharoa, mahazo laharana fahatelo, dikan'izay mbola misy ny laharana voalohany tokony alaitsika indray izy amin'ity, izay ny firaritsoa. Tapany voalohany iny fa mbola ho rahantsika eto ny tapany faharoa, nanahoana indray ilay nahazo ny laharana fahatelo tamin'ny taona 2020 izay miompana amin'ny fanadihadiana ara-piarahamonina na ny teny ampiasaina eo anivon'ny fiarahamonina. Io no harahantsika amin'ny fandarana manaraka. Mametraka mandram-piona, tompoko lasy, tompoko vavy.